Tsara ery zany hira zany ary hira fiderana, ary araky ny teneniko anareo foana hoe rehefa maheno hira ohatran'izany dia matetika raha no an'ny ahy manokana, tonga de manosika mihitsy andeha ho any amin'ny hoe tena aleo rangano bebaka, aleo mangataka famelan-keloka raha misy heloka natao tamin'ny fiainana na tam'izay natao. Miarabantsika rehetra miondrika am-panajanona ary mipoatratroka eo anatrehan'ny voninahitrintsika mianakavy voninahitrareo. Amin'izao andro alatsinainy amin'ny 2 ora zao any Madagasikara angambany a, ialako tsiny indrindra ny fahatarana satria maro zao tsika tena ara-potoana tsara mihitsy de androany indray raha koa malala de efa io indray fa tsy ara-potoana. Le izy manko a raha araky ny teneniko zay raha tena hoe tena ity no asa hoe eritreretinao de hameloma fa de mandranaka de tsy mahavelona ity ary tena tsy lazaiko anareo hoe taraiky am'katesy zao tsika rehetra fa ny tena marina dia entina anasoavana ny tsirairay amin'ny fanomezana vaovao, fanazavana ny zavatra mitranga, entina ihany koa ilazana ny zavatra tokony hazavaina rehetra eo amin'ny fiarahamonina sy ny zavatra amin'ny ankapobeny. Faly miarabanao madame la députée Ely zany a. Maromaro nareo no tonga mijery eo ary hatrany Genève fianakaviana, hatrany La Réunion. Io zao misy hitako avy any Australie a, liana de liana amin'ny zavatra miseho satria tsy afenina fa ny zavatra mitranga any Madagasikara dia mba lasa saina ary ho an'ny tsy zatra tao anatiny atao hoe niaina tao anatin'ny sehatry ny politika de vaka ihany ny saina ary feno tahotra sy ny karazana. Normal raha matahotra ny malagasy satria tsy fantatra. On n'est pas certain du lendemain hozy izy ny fitenin'ny miaina sofina azy zay ary lasa mandry andriranatsy ilay malagasy ao anatin'ny fiarahamonina. Masika dia masika ny fanaovana politika any Madagasikara ary io indrindra no tsy maintsy hoe tsy maintsy hazavainy laty ry Fileury satria tsy hoe miakina fa tena misy zavatra tsy maintsy tokony resahana eo amin'le hoe fiainam-pirenena. Tamin'ny alina aloha zany a am'le genèse-n'le izy no tokony ho jerentsika sy arahantsika. Rehefa mivoaka le vaovao dia ohatran'ny hoe tery androva Manjakamiadana no nivoizin'ny sasany le hoe may sy ny karazany. Ny tena moa amin'ny Saint Thomas antena ankoatran'ny hoe mampanao gazety zany dia tsy maintsy mitady fototra mitombina sy ny karazany. Rehefa natsoina ny olona namoaka an'le izy voalohany mandrakitiny androany teo zao mbola nianatra tsy azo mihitsy fa tsy maintsy nalefa ny fanadihadiana sy ny karazany de fantatra hoe tany Ambohidratrimo no nidorana na nisy nandoro na par incendie na accidentel tsy fantatra intsony zay nitranga. Ty zany hanomezana tsiny ny tompony andraikitra amin'ny fanadihadiana. Ny zavatra ohatran'io dia raha ny masoandro de fantatra hoe nisy nanao incendie volontaire ity zavatra ity hoe nisy nandoro ary arakaraky ny zavatra mitranga manko efa may de efa fantatra hoe ahoana ny fomba anaovana investigation zany hoe nisy nandoro ny tranonao na tsy nisy fa tsy maintsy misy élément fizika tavela foana avy amin'ny source nandorana an'le trano ohatra fotsiny hoe mety misy fofona lasatsy be na fofona pétrole be na hoe possible mihitsy le jerikana nitondrana an'le izy no mbola tavela io na be de be zany ny source ndraiky a. Tokony nisy a ny
Raha nisy de ialako tsiny a, conférence de presse natao zany hoe nisy nandoro ty na tsy nisy nandoro, na ahoana marina tena fandehany na ahoana. Na izy anaty zany a de zao, lasa nisain'ny mpandinika hoe fanaonao kosa dia manao ratsy filalao ohatran'izany. Satria ny zavatra ohatran'io dia misy tanjona, mazava ho azy fa tanjona anankiray sady tokana de mankany amin'ny déstabilisation politique. Déstabilisation politique ary misy vondron'olona na fiaviana mihitsy kitihana ao anatin'le zavatra zany hoe kitihana le ampopon'le olona zay tena mipetraka tanteraka sy mankatoa an'zany atao hoe culture ara-drazana na ny fiaviana izany. Fa za Rakotomalala indray aloha zany a mbola tsy tonga de tany am'zay loatra na de fantatra hoe zay ny tanjona, fa ato am'le tratran'le déformation professionnelle angamba le atao amin'ny investigation, atao amin'le investigation zany no tonga de mipetraka avy hatrany hoe iza ny nanao an'io. De évidemment tsy maintsy miainga amina élément réel ianao ary tsy maintsy mijery ihany koa ianao hoe inona ny zavatra nitranga tany aloha. Tsy voavoaloha ny lapan'ny Ambohidratrimo nisy nandoro ohatran'io. De inona ny conséquence an'izay tam'zany andro. Fa ny tena lehibe indrindra raha tadiditsika dia nisy nandoro ny rovan'i Manjakamiadana, de ny conséquence an'izay niongana ary tena tsy tian'Antananarivo mihitsy professeur Zafelbera tam'zany andro satria tena voapetraka tsara ary nain-kajy ara-politika, stratégique politique, manipulation machiavélique no natao tam'zany dia ny professeur nifiteran'ny rambony tao dia izy no lasa hoe tribaliste ary tsy tia merina. Zay ny tam'zany a. Mijery am'zay ianao hoe le Ambohidratrimo zany le ahoana ara no Ambohidratrimo no nidorana. Zao a, fa maninona ny tsy hoe ilafy. Na hoe Ambohimanga Rova fa Ambohidratrimo. Zao zavatra lazaiko anareo. Raha ohatra ilafy a, mety ray Masovaly de tonga eny ny mpiambina amin'ny filoham-pirenena de mety ho sahirana. Raha ohatra hoe Ambohimanga, mety ho ray Masovaly ihany koa de bouclé ny lalana zay tokony hivoahana rehetra de tratram-bodimby eo. Ambohidratrimo zany no tsotra indrindra ahafahana mitsoaka ary raha mety hipetraka koa fantaniana fa maninona tsy rovan'i Manjakamiadana, satria ny rovan'i Manjakamiadana de tsara ambina ary tsy nindretrandretra no afaka ny andeha handoro an'io, fa tsy maintsy mahay tsara sy mahalala ny momba an'io anatinatiny hoe ato ny idirana de tsy hitan'ny garda de ohatran'izao sy ohatran'izao. Zay zavatra io zany ahafahanao mieritreritra sady hoe karazana olona ohatran'izao zany no mety nandoro
ary ohatran'izao no nampandoro anyrova ny lapany Ambohidratrimo. Marina mihitsy ny tenin'le rangahy ito hoe tena bady rangahy le gasy hozy izy patrimoine anie no dorana dia tantara nge izany e. Aiza moa no misy ahafantatra aiza moa no tsy hahantra velona tahaka zao. Marina mihitsy a patrimoine no dorana io ary zany patrimoine zany manana valeur sentimentale affectionnel ao amina olona maromaro amina rivony aman'alina. De eo zany anao mieritreritra rovan'ny Ambohidratsiro. Déjà c'est le plus facile et le moins gardé, le moins sécurisé. Zavabe zany e. De hoe io rangahy mety à travers an'izay koa ny ahafantaranao hoe possible koa le olona mampanao mission na le olona manao mission mihitsy no mora fa tsy de lafo loatra satria kely ny risky. Raha ohatra hoe ny rovan'ny Manjakamiadana tena tsisy olona lasa hirisika am'zany raha farafahakeliny 20 millions ariary de tena tiany hoe mety mianatra amanainy ary ty tsy vitan'olona ray na roa fa mety ho anankidimy vao ahavitan'io na enina ary tsisy hiditra mihitsy hoe anao an'io ka 20 millions ariary fotsiny. Tsy maintsy olona professionnel amy zavatra ohatran'izany no alefa fa raha olona aventuré de samy tratra ao. Oe samy tsy maintsy professionnel am'zany e. Tam'zany andro misy mihitsy ny hoe tena raha vao ohatran'izao tonga de fantatrin'ny polisy hoe ry anona no nanao an'io. Tsy fantatro tsony moa ny am'izao fa tamin'ny andronay mbola hoe tena mbola tanora tao anatin'izany atao hoe mijery ny zalahy manao politika de fantatry ny zalahy mihitsy hoe i anona nanao an'io ty e. Maintenant pour prouver hoe i anona nanao an'io c'est une autre histoire. Fa le doute s'oriente vers un groupe ethnique, na tribu, na clan. Raha zay no azo itenenana azy. Io zany no hitanao an'izy hoe kelikely budget le olona dia sakaletaka ihany koa nefa te handrombaka fitondrana ametraka ino izy teo déstabilisation. Ny tanjona kendrena dia hoe tsy fitiavana merina izany tsy tia merina de ny lansena be dia be ary tena natao nandritra ny tena hoe tena presque isan'andro zany atao hoe tsy fitiavana merina zany samy naheno an'izany daholo tsika rehetra sy tsy fitiavana frantsay. Tena c'est vraiment devenu une litanie mihitsy. Sakafo maraina atoandro hariva tsy fitiavana merina sy tsy fitiavana frantsay tena napetraka tao anatin'ny sain'ny olona mihitsy hoe ampy zay ny anareo merina sy ny karazany. Tsy afenina aloha ary za de niteny an'ity hoe misy tena olona tena miteny an'izany mihitsy. Za zao de niteny azy hoe akatony le ty ny vavan'ny lahy fa raha zany teny lahy zany hanimba zavatra lahy tsy haiko moa raha mba rehefa nakatony le ry ny vavan'le ry zay nahoana fa
Animba zavatra be dia be mihitsy en plus le olona. Ahoana moa no azontsika ieritreretina zany hoe zao avy milaza anareo an'izany a, azonareo verifiena zany. Ahoana ny azontsika ieritreretina zany hoe ngiaran-driniriny, randrian'iriny. Rabasina zany hoe randrian'iriny zany tsy anarana avy any atsimo e. Raha hoe mahafotaka, maharanty, maharitsy, mafaritsy, monja de anarana avy any atsimo zany. Fa effectivement misy ifandraisany avy any atsimo ny tovolahy. Misy ifandraisany ihany koa amin'Antananarivo izy vakina karatra Ambomandroso zay vao nanamboarany pont vao aingana. Ahoana ny fomba hoe ieritreretanao an'izany hoe le olona zanaka Antananarivo ihany de tsy tia merina. De lasa na manao nomination ara le olona de lasa mitandrina satria hoe inona ary ty zavatra ataon'zareo anaty e. Na le olona raha lasa gaga hoe fa maninona ary zany lazainareo tsy tia merina e. Maninona? Satria misy olona te handrombaka pouvoir, misy koa miteny etsy ananiny zay tsy misaina akory. Manao an'le hoe ampy zay ny anareo borizano fa anay zao. Afaka miverifie anareo any amin'ny présidence any ny DRI, direction des relations internationales, merina. DPE, direction des protocoles d'état, raha belona angamba ny anaran'izay, merina. DPL, logistique, DIRCAB, DIRCOM, directeur any anticorruption, de Antananarivo daholo. De ahoana zany? Manahirana le zavatra mitranga ao amin'le firenena DSP. Zany merina daholo zany. Tadio mety adininareo any teny aty tamin'izany andro tamin'ny andron'Andriamatoa Andry Rajoelina. Fa de tena tsisy afa-tsy merina mihitsy ve eto Madagasikara e. Fa de merina daholo manodidina an'le Andry Rajoelina. Teny an'izany e tompoko, teny an'izany e. Fa rehefa ny atsika zany de mody manginonareo menakavy. Fa rehefa ny olona mba mitondra olona roa telo izy avy any amin'ny tanindrazana de tonga de ataonareo tiliarisation. Sa de mba tsy mety kosa zany e. Ny tena marina de misy karazan'olona tsy manaiky hoentin'ny olona avy any amin'ny faritra. Zay ny tena marina. Ary ialako tsiny tsy Antananarivo ray manontolo io tompoko. Mila arahana tsara ny tantara ary mila henoina tsara ny taolo. E groupe ethnique inona mahavita zava-doza ao amin'ny firenena malagasy? Eny fa na de tany amin'ny andro mpahampanjaka ary. Fa am'ty indray mitoraka ity zany de definiseko hoe voalohany indrindra aloha mpanao politika reo. Ary manana tanjona politika mazava. Ny ametraka déstabilisation dia ny andrombaka fitondrana. Faharoa, de hanao politika reo nefa sary tahotra ihany koa. Fahatelo, kelikely budget.
Nefa n'aiza anaty zany de zao: tandremo fa azo raisina ho avertissement am'zay zavatra mety hitranga any aloha any amy 13 mai. Any manko le rendez-vous mihoatran'ireny. Misy ny zavatra azoko tenenina am'tony fandaharany tony, misy kosa ny zavatra tsy azoko tenenina, kanefa na iza anaty zany tsy maintsy zaraiko am'filoham-pirenena satria anahirana ihany zany hoe manjary misy adipoko ao am'le firenena. Manahirana zany, misy io gouvernement io zany tokony hisy remaniement kely madinika io, misy tsy mety mikoinsa kely ao, ary tsy zakan-dralahy zany a, tsy zakan-dralahy ary zay zavatra zay tena manimba zavatra mihitsy monsieur le président satria sarotiny am'le maha malagasy azy reo olona ao, tsy avao afovoan-tany any fa na avy any faritra ihany koa ary. Manolo-tena hanoro anao hiteny hoe ity ahisano soloy an'ity na soloy olona hafa, ity misy telo io zao tsy mety mihitsy. Ary anisan'ny tsy zakan'ny vavonon-dralahy zany fantatro zany satria rehefa tonga mivoaka ny gouvernemanta de zany no ezahana manipulena fa za tsy nety aho. Mazava be zany ny am'zay ka ny tanjona de ny déstabilisation ary ny andotona an'le filoham-pirenena hoe araroto fa io tsy tia merina io. Ary aza matahotra nareo, rahampitso mbola hitohy ihany koa ny anarany sakan'ny ny anarany sakana ny alikan'ny aza miompy an'io ianao ry Michael, aza miompy sakana alika zany, zay ndra lafa merina ihany koa ny anaran'ny alika anao na sakanao avy eo, aza miditra am'zany tompoko. Anty professeur Bergzavatra tazy zany, ny vinatiny merina, de ahoana moa no ilazana fa anti-merina professeur Bergzavatra mivady. Fakany hatramin'zany olo zany aho mbola tsy nahita saka tao na alika ka hoe merina ny anarany. Fa itsao andreo malagasy io reo tsao andreo olo reo, tena efikasy ary manimba olo, ary manapotiky olona mihitsy. Azoko azo an-tsaina zany hoe izy reo olo reo, ahoana reo olo reo. Fanao velomy tsika raha mivoatra ny toedrarà de mifampiklaksona ihany alefaso aty ny vaovao fa raha sanatria ray diso fa mahay ho azo fotsiny tao le trano de ialako tsiny ifonako ary sotomoko daholo ny zavatra noteneniko rehetra teo. Fa raha sanatria marina, sanatria engany ka diso de mila mitandrina mafy mihitsy tsika mianakavy, tena mila mitandrina mafy tsika mianakavy satria ny adiny fanombohan'ny adiny hoe tsisy dikany fa manajanona azy ny zava-doza, manajanona azy ny zava-doza ary tadio aza manaiky manipulen'ny olona zany satria ny malagasy efa mifampidipiditra, efa mifampidipiditra ny malagasy. Raha zao raha ny ray aman-dreniko sakalava ny kitikitianao, raha manompanopa sakalava ianao marary ny foko, tonga de tsy mety amiko mihitsy zany. De za ve de rahampitso andeha hivadika de ndeha hamono sakalava? Zay, mila mitandrina tsika mianakavy ary mila mijery ny manodidina fa eny akaikitsika eny izy ireny tandremo ny fiarahamonina. Da rehefa tsika ty foatra mba aveveko izy ty henoko teo, tsy haiko hoe manao ahoana.